Mampametra-panontaniana ny zava-misy fanehoan-kevitra na sondage nataon'ny madame ministre ny fanabeazana Marie Michelle Ndramalala ary antaninantsika ry zareo sy mpitondra fanjakana fa indrindraindrindra ianao filoham-pirenena Andra Joely. Moa ve mahafaty antoka anareo ny zavatra ilainy ty ministera ity 2 millions isa izay tadiavina amin'ny resaka table banc na tablio ary tsy hitanareo ve, tsy trapanareo ve vola ny laninareo eo amin'ny miliara d'ariary na million d'euros nafoinareo vola lanina tamin'ny propagandy fa tsy mahafoy kosa nareo nefa izany no andraikitrinareo ho ampapanamby satria fanabeazana fototra voalohany amin'ny resaka fampandrosoana. Ny vaovao maresaka sy miparitaka amin'izao fotoana izao amin'ny réseaux sociaux dia mahakasika fanehoan-kevitra nataon'ny madame Marie Michelle Ndramalala izay ministre ny fanabeazam-pirenena. Naneho hevitra manko izy nanao sondage ho an'izay mpanaraka anazy na ihany koa na tsy mpanaraka anazy. Niteny izy fa hoe tsy ampy 2 millions isa ny table banc na tablio eny amin'ny sekolim-panjakana. 45 000 tablio isan-taona natokana hatreto anatin'ny tetapolo-panjakana. 100 000 ariary na 250 000 ariary eo tablio iray. Fiaraha-miasa ny rehetra sy lalam-bola maro samihafa no vahaolana haingana sy maharitra na antsoina hoe financement multi-acteur. Vonona ve ianao hanome tablio iray isan-taona ho an'izy ireo? Tsy manome vola fa manolotra tablio. Ity fanehoan-kevitra ity manko no naraka anazy ary ahitana 16 000 ireo ny voty ary mandresy ary maro anisany niteny hoe tsia ary niteny ihany koa nisy ihany koa fa eny fa tsy mandresy an'tsia, zany hoe maro ny manohitra fanehoan-kevitra atao. Fitondram-panjakana manko mankaiza mety mpanohan'ny fitondram-panjakana manko ny manao hoe eny ekena ny fitenenana hoe ny fifanampiana. Ny fifanampiana ihany koa raha tena marina zava-dehibe amin'ny fiainana fa ity dia raharaha-panjakana na raharaha mahakasika ny ataontsika hoe ndraikitry ny fitondram-panjakana no mifehy no mikolokolo ny zanany ao anatiny ao. Dia ity manko zavatra ty tena mampalahelo zava-misy amin'izao fotoana izao. Ny fiainam-pirenena manontolo dia tena mampalahelo, tsy hita moa zay atao, tsy hita ho zay hotenena ary nankaiza daholo manko ny volana atao propagandy. Ekena aloha ny atao hoe fifanampiana isam-batan'olona ary ny tena marina dia ny fototry ny fampandrosoana dia ny fanabeazana. Io ihany lalana tokana mba handray fiainana ny fiainana isam-batan'olona, mba hazahoany fahaizana, mba hazahoany fahalalana ary ihany koa ireo mpampianatra mampita fahendrena. Ilaina ny fanampiana, ilaina ny fanabeazana, io no fototra koa izany ihany koa ataon'ity ministra Marie Michelle ty noho ny fahitany vahaolana zany. Tsapa aloha hatreto ary hita maso fa manampahaizana izy ary manana finiavana mba hampandroso any fanabeazana tontolo fanabeazana izany. Nefa kosa ijandany ny mpanohitra, tsy ny mpanohitra ihany fa na ny vahoaka madinika misy aza ataontsika hoe afaka manao manampy ho an'izay ananany izy fa misy tena tsisy hampanampiana amin'izany. Ity manko tsy antery voso fa hoe tsy maintsy manampy ianao na iza na ray aman-dreny ianao na iza fa ity dia fanampiana manokana vocation ho anao manokana hoe ianao afaka manampy satria tsy forcena ity zavatra ity. Ekena aloha azo ekena ny fanehoan-kevitry madame ministère ny fanabeazana ity fa ny mpanara-baovao na ireo mpanao politika na vahoaka tsotra ary ihany koa ireo madinika tsy manana hoanina tsy manam-bola dia tsy afaka hanao ity participation na fandraisana andraikitra ty. Ny fandraisana andraikitra manko zavatra tenenitsika eto mankaiza moa ny tetapolo-panjakana no tsy natokana bebe kokoa amin'ity sehatra fanabeazana ity ministera anankiray ity. Hita maso, hitam-poko, hitam-pirenena ary nanaraka ny propagandy ihany koa madame ministre Marie Michelle Ndramalala ty tamin'ny propagandy filoham-pirenena Andra Joely. Vola sy toko tsoforo no lany tamin'izany fotoana izany. Eo ny fanofanana hélicoptère na jet privé, eo ny fanomezana vola, fizarana vola olom-pirenena tsirairay izay hananaonanao. Eo ihany koa ireo artista no zaraina vola nanana 500 millions miliara ary firy mo isan'ny artista nalaina tamin'izany fotoana izany. Mety 20 efapolo mahiro mba ny artista nalaina tamin'izany. Vola be nefa nalaina tamin'izany. Moa ve tsy andraikitranao ry filoham-pirenena na ry mpitondra fanjakana no misana
mameno izay banga eo amin'ny vahoaka an-taninao. Lasa vahoaka indray no mandray andraikitra ho an'ny vahokany. Za lasa hoe lasa ivahoaka madinika indray no mandray andraikitra ho anazy. Ny filoham-pirenena nefa mirehareha fa hoe navita ma sekoly manara-penitra, navita hoe inona manara-penitra rehetrarehetra ty, na table ban zany na table zany hoe manara-penitra. Hitatsika artista maro namena ataontsika hoe 1 milliard na hita izy amin'ity vola ty. Misy ihany koa manko fanaokevitra ataon'ireo mpisehatra réseaux sociaux, ohatra tenentsika amin'izay sao koto ilay maitramo fa hoe raha ohatra vola nomenany artiste na vola natao nanofanana hélicoptère na jet privé na ihany koa ity resaka téléphérique ity, mandeha manko ny resaka fa hoe tsy vola avy amin'ny fanjakana io fa vola ny frantsay. Ny frantsay hono no mitantana an'io ka moavy atsika eto zany mandray na ataontsika hoe zavatra teneny frantsay dia intsika manaraka efa intsika mandeha zay zavatra teneny zareo. Rehefa hita zao a mbola maro zavatra banga, mbola maro zavatra simba eto amin'ny tontolo anatin'ny fiarahamonitsika. Hitatsika zao lalana tapaka, lalana ratsy, téléphérique ary milindrily ary no mamaika anao, tapaka ny lalana RN6, tapaka ny lalana RN7, tapaka ny lalana RN10. Tsy tenentsika tsony lalana rehetrarehetra mandeha amin'ny district na commune tapaka noho ny raha faratsiny toetrandro.